Hitanareo raha tsy misy fitsipika sy fifehezan-tena dia tsy mba ho azonao mihitsy ilay izay anao fa tianao ananana na mba ho lasa olo arak'izay tianao ianao. Any mihoatra anareo izay azonareo mpifandraisina amin'izany aho. Betsaka aminareo no efa tezitra amin'ny antso eo amin'ny fiainanareo sy ny asa fanomponareo izay tsapanareo fa tian'Andriamanitra ampiasana anareo. Ary ho anareo dia mety ho asa mihitsy izany, tsy voatery ny zava-panahy foana izany fa isika rehetra tokony samy manana ny karazana nofo sy vinavina ary tanjona zavatra izay ezahantsika amin'ny fiainantsika. Amiko tsapako hoe Andriamanitra ny antso ahy amin'ny ministera dia nitady hampiasa ahy ho mpampianatra. Zavatra rehetra tena kely daholo. Nefa za tsy te hanao zavatra kely mihitsy. Za tia lehibe mirefotra, dinamita. Fa mila nianatra ny faly amin'ny zavatra kely aho, fa tsy tiako izany tany am-piandohana. Satria izany mivavaka foana ny tombony asa fanompoko, mivavaka ho any asa fanompoko itombo, mivavaka ho any asa fanompoko itombo. Fa nandroaka ny devoly aho dia mikapoka latabatra dia mivavaka. Andriamanitra oh manodidina ny devoly aho. Zao. Amin'ny andavanandrom-piainako tena nandresy lahatra tamin'ny zavatra maro Andriamanitra tamin'ireny ny fikomiko sy ny toetra fanesona ny vadiko. Ary ho an'ny lehilahy sasany mety izany ny fitondranareo ny vadinareo. Mety mba mila mihaino kely azy ihany nareo. Angamba. Tsy voatery. Angamba. I Adama ny ianao ny Eva dia jereo ny zavanitranga. I Abrahama ny ianao ny Saraka tonga dia lasa olana be koka. Fa ilaza aminareo ihany ny tantarako aho. Nanana toetra maneso izay tsy niala mihitsy aho. Ary saika tsy nitombona tamiko mihitsy izany hoe manao zavatra izany dia tsy milaza teny mihitsy koa. Ary na dia tonga teo amin'ny teboka aza izay mody hoe nanaiky ny vadiko, mody hoe endry malala. Fa Andriamanitra ny teny tamiko fa ny fanekena dia tsy asa mora atao izany fa toetra avy ao am-po. Dave dia olona tsara nefa za te handray ny fanapahan-kevitra rehetra. Fa ratsy ny fitondrana tamin'izaho mbola kely ka tena nanana izany toetra fikomiana izany aho dia nivoady anaty mihitsy aho hoe raha vao afaka amin'ny sara toerana amin'ny raiko aho tsy hisy lehilahy teny amiko izay ho ataoko izany tsony mihitsy. Ka raha nanao izany karazana voady izany ianao na fanekena tamin'ny tenanao dia mila manomboka vahanao izany izao dia izao. Satria na tiana na tsy tiana, Baiboly milaza fa isan'ny fankatoavana azy ny fianarana ny fomba fanekena ny fahefana izay napetrany eo amin'ny fiainantsika. Fa tsy dia mahafaly anareo loatra izany izao sa ahoana? Ary tsy resaka olona hoe malala-tsaina noho ny hafa izany na olona iray milaza amin'ny olon-drehetra izay tokony ataony foana fa resaka fifehezana izany. Zavatra vita ara-dalàna sy araka ny baiko. Haiko fa ny sasany aminareo zao mety manana olana goavana amin'ny mariazinareo, tsy hoe manao izay fifehezana ny tranga rehetra akory eto fa hitanareo tsy misy antony tokony hananako toetra tahaka izay nataoko tamin'ny Dave. Fa ny toy nanao fialan-tsiny amin'izany foana zao hitanareo fa efa voaratra. Izany hoe afriana ny ampiasantsika ny korotana izay ny tranga rehefa telo indray sika. Tsy fotoana ho antsika izao andraisana andraikitra sy ilazana hoe eny ary nitranga tamiko izany ary nandratra fa naniry ny tsinisiny izany aho fa Andriamanitra nanasitrana ary tsy manao an'izany ho fialan-tsiny intsony aho. Avelao Andriamanitra naronanao fa aza mijanona amin'ny fitsaboatena mandritra fiainanao.
dia manafainy olona rehetra manodidina anao ny amin'izay nataon'olo kafa 50 taona lasa zay. Tena tsara mihoatra noho izay neveriko zany. Matetika aho mitory tsara noho ny planiko. Eny araka mivavaka ao amin'ny ministerako itombo aho. Mandidy anao ary Satana. Andriamanitra haiko fa niantso aho tamin'ny asa lehibe ianao. Vavaka aho tompony mba hitombony ny asako fa reko ny tompony laza tsotra sy malefaka tamiko hoe Joyce. Tsy afaka manao zavatra hafa amin'ny ministeranao mandra-pahatonga anao manohy izay nasaiko nataonao amin'ny vadinao. Zay zany tsy afaka manana safidy hafa mihitsy ry tompo. Fa te hifidy zavatra hafa atao aho. Jereo nofontsika ianao izay azony atao mba hialana amin'ny fanaovany zavatsarotra dia hitanareo ny fandraisana andraikitra amin'ny zavatra maro matetika tena sarotra. Fa afana milaza fa tsy faly son'ny olon-drehetra zany hoe za tsy faly zany. Tsy faly aho satria za manana toetra ratsy. Te hideranareo raha miserehetra fa tena tenareo tsara zany zao. Fa afaka ny azo sakafo tsara amin'izay sika androany satria tsy ho atsipitsika ty amiko intsony. Ka averiko kely indray zany fa tena sosotra mihitsy aho aloha ny amin'ny ministerako. Dia angamba mety hoe mety tsy ny rehetra aloha. Fa mety tezitra ianao satria tsy mandeha arak'izay tianao ny fiainanao fa mety voazona amin'ny zavatra ny anananany ianao. Ny amin'ny zavatra angatan'Andriamanitra anao ataonao dia tsy atao. Hitanareo na dia ny fipetrahana fotsiny malaelo ny tenanao za dia tsy araky n'Andriamanitra. Afaka milaza zavatra aminareo hoe manan-javatra daholo sika izay ahafahantsika mitsetra ny tenantsika. Zany hoe afaka mipetraka eto androany dia miteny zavatra aminareo izay mandeha miaraka amiko dia manontany teny nareo. Hoe ahoana no ahafahako mandeha eto? Milaza aminareo marina fa tsy ohatr'izany foana zany fa misy zavatra tena mafy koa mitranga amin'izao. Ka tsy manana antony hipetrahana dia hitsetra rery ny tenako fotsiny. Alaim-panahy. Fa mila nankatoan'Andriamanitra dia mitadidy izay lazainy ataona marolasa na ianao hitsetra tena na ianao feno hery na mety izy roa. Ka tsy mahapetraka rery an-trano ny hariva. Dia tsy mahavita fivoriana maraina dia avy eo mankany amin'ny efitranony hoteliko dia mahatsiaro ny henany tenako ny hariva manontolo. Dia miverina eto indray avy eo mendrandra ny azo ny herin'ny tenin'Andriamanitra ho anareo. Andriamanitra manana betsaka ho anareo. Betsaka, tena betsaka. Eo amin'ny sehatra maro, eo amin'ny fiainanareo fiadarana betsaka, fifaliana betsaka, hery betsaka, ositra betsaka, fitahiana betsaka, ara-bola betsaka, fisondrotana betsaka, fanampiana betsaka. Fa ny zavatra hafa nananao anareo koa dia fankatoavana betsaka. Marina aza mitehaka ny amin'ny sisa rehetra raha tsy tehaka ny amin'izany nareo. Maro no antsoina fa vitsy no vidiana. Nandre olona nitory-teny andray andro nilaza hoe raha ny marina ny tena voalazan'izany dia hoe betsaka ny taitra amin'ny antsony fa vitsy ny mandray andraikitra ny amin'izany. Satria hitanareo zao tadavintsika ny tombony tsy misy asa. Tahak'izay voalazako maly. Dia lazaiko anareo izay lazainy vadiko. Zay tia manao hirahira kely izay hitanareo. Dia manambatambatra teny maro koa dia atao anaty fiara izay dia hoy izy hoe ny olona mitady tombony tsy miasa dia tsy lasa. Tevy nilaza n'izany fa tsy za. Ka raha tia hanoratra taratasy aminareo dia any alefa fa tsy amiko. Ny antso antsika anao zava-mahagaga Andriamanitra. Manome antsika fahalalahana izy fa mila vonina isika. Mety misy vehivavy eto androany dia mety efa nanambady indrova ny saraka. Dia miandry an'Andriamanitra ianao mba hanome anao ilay tena lela marina.
Zao mety tsy afaly anao aloha zay zavatra lazaiko manaraka eto ary za koa tsy mbola ifaly aloha. Fa mety tsy havita ninninona anomanana ny tenanao ianao. Fa angambangamba mety vehivavy iray nanatona ny pastera an-tany Saint-Louis ary nanambady efa impito izy. De hoy izy hoe tiako mba hoentinao ambavaka ty olona ty mba hitondra tsara. Fa sa le pastera izy hoe tsy mba tonga atao an-tsainao tao ve fa nozaraina tamin'ny zany mariazy rehetra zany de ianao rery. Zany mihitsy ny vavaka ny mba hiovanideva mandram-pitenin'Andriamanitra fa zany ny olana. Tsy namorona zany zavatra zany a. Io nareo zao hoe nanina ny teny be loatra fa efa niainako zany. Betsaka ny antsoina fa vitsy ny fidiny, vitsy ny maniry ny tompony andraikitra, vitsy ny maniry ny anao ny asa, vitsy ireo maniry ny feny tenany, vitsy ireo andeha amin'ny fifehezan-tena fa te azo ny tombony tsy manao asa izy. Deutéronomie 1:7. Ho tandremanareo tsara. Pila aminareo so ny malala zany hoe ny fitandremana dia fihazonana, miazona, miazona, de miazona, de miazona, de miazona, de miazona, de miazona. Sika azy efa nazo le toriteny hoe fihazonana fa raha tsy natratra zany ianao de tsy haiko. Tandremo tsara ny didin' Jehovah Andriamanitra reo sy ny teny vavolombelony ary ny lalàny zay efa nandidiny anao. Ary ataovy zay mahitsy sady tsara eo amin'ny mason'i Jehovah mba hahita soa ianao ary mba hidiranao andova ny tany soa zay ninianan'i Jehovah tamin'ny razanao omena azy. Inona ny lazain'Andriamanitra? Mitovy zay asaiko ataonao mba hanananao traikefa amin'ny planina tsara zay ananako ho an'ny fiainanao. Raha misy olona reraky ny fiainana mahonena eto de tiako anao fanekena miaraka amin'Andriamanitra ianao. Raha ho ampinao Andriamanitra, raha ho ataonao amin'ny alalako zany de tena anolo tena ny mpankato tanteraka. Zany tsy midika hoe ho mpankato ny toetranao ianao. Jereo reto zao de zavatra tsy asiantsika lanjany loatra. Hitanareo nakany am-piangonana ihany fa nipetraka trano fotsiny tsetra ny tenako rery. Aizo mazava ho azy fa tsy mbola mpakato ihany tamin'izany. Fa tsy hoe mankany am-piangonana ianao ka de manao ny ampahafolony sy hoe de kona aza de fa miresaka aminareo ny zava-mitranga ao an-trano amin'izay tsy misy mahita. Izay ny zavatra tiako fantatra fa tsy mitady olona ara-panany am-piangonana zany ianao fa sika rehetra mitafy ny akanjo am-piangonana de mody ara-panady daholo rehefa de raina ny tompo de raina Andriamanitra. Alleluia, misaotra an' Jesosy. De manao lay kika kely ny fanahy. Marina e. Efa mba tena dala mihitsy koa sain'ireny olona miteny foana hoe Andriamanitra. Dikan'izany de hoe mila mitandrina ianao so ianao ihany mampianjera ny tenanao. Romaina 7:9. Manana olona mitaraina amin'i Jesosy tsika eto. Jesosy io. Fifehezana tsy natao ho lisitry ny fitsipika sy lalàna zay ivelomanao. Dikany hoe mahafeteny zany tsy hoe nisy anandrom-piainanao de mila planina de tsy ho afaka mivoaka amin'izany mihitsy ianao na hoe mila ataonao ty amin'ny ena de ty amin'ny fito de mila manao ty karazany zavatra ty koa ianao isan'andro. Za taloha tena olona mpanara-dalàna be ary za manana fitsipika amin'ny zavatra rehetra. Mampangirana trano isan'andro zay de manadio ny kojakoja isan'andro, mampangirana ny fitaratra rehetra isan'andro. Fa mbola mahonena foana ihany
Mahazo ny kilalao andreo zanako de hoe mandeana amin'ny lalao de ety mivoaka ny kilalao de keo hoe diovy akorotanindreo. Na zany aza. Fa tiako takatrareo fa ny fifehezan-tena sy fitsipika de natao ho namanareo. Fitaovana natao ampiasainareo zany. Fa tsy lalàna mafy sy enjana natao ivelomanareo. Natao izarana ny fifehezana ny tenanao amin'ny fahazarana tsy midika hoe voatery ho lasa lalàna ho anao foana. Fa inona no mitranga rehefa misy zavatra lasa lalàna ho anao de ilay lasa mpanara-dalàna iny ianao, ny zava-mitranga manaraka de lasa mpitsara olona be ianao, indrindra ireo zay tsy manaraka ny lalàna zay napetraka ao. Marina zany. Ka arak'izay lazaiko teo, mila fiainana mirindra sika ary ny dika zany de hoe mila manao ampy amin'ny zavatra rehetra sika fa tsy hoe betsaka amin'ny tsisy dikany. Ary mila tarihan'ny fanahy isika. Fa tsy voatery anaraka karazan-dalàna intsony sika satria Jesosy nitondra ny lalàna teo ambony hazo fijaliana niaraka taminy efa vitany zany. Fa manana lalàna vaovao sika zao ivelomana. Ary tsy takatrareo hoe ny fitsipika sy fifehezan-tena de tsy karazana lalàna na fitsipika na fifehezana de zany de ametraka fiainana tena tery kely sy manify zay ampahonena. Ny hafaranareo tsy anao zany mihitsy. Ny fitsipika no ahafahanao milaza tsi amin'ny tenanao sy eny amin'Andriamanitra. Fa miresaka famezana ny tenantsika sika mba anaraka ny fitarihan'ny fanahy masina, sika miresaka filazana ny hoe Jesosy ianao ny fitaratra. Ka na manao ahoana fihetsem-poko na zay hevitra na zay tiako, rehefa ho ampinao de te mba hiteny tsi amin'ny tenako sy eny aminao ka na manao ahoana ho aterak'izany satria haiko fa na de tsy sifaliana aza ny amin'ny fifehezana amin'izao de mino oriana kely fa amokatra ny vokatry ny hafaliana sy fahamarinana ny amin'izay olona efa nizatra zany ihany zany. Ny olona endry mihevitra kokoa ny aoriana mihoatra ny ataony amin'izao. Ny olona adala no mihevitra izay tsapany amin'izao ihany sy izay tsy maintsy ho azony izao. Fa mila mitsinjony ho avy ianao. Raha manomboka manangona amin'ny vola miditra aminao ianao, rehefa tonga 12, 17, 18 taona ka isaky ny mba mahazo fidiram-bola kely ianao de manangona kely amin'izany vola zany ianao ary tsy mampiasa any amin'ny zavatra hafa mihitsy rehefa tonga amin'ny taonako ianao. Tsy anana iaza antsony. Fa ny olona zay mandany zavatra rehetra azony, avy eo ny vola aloha amin'izay mandritry ny enim-bolany manaraka. Tonga de azonareo zany. Hitanareo fa miaina amin'ny fiarahamonina tahaka izany sika tena betsaka zany. Zay saikeketsika ho lasa fomba fiaina mihitsy. Fa afaka ny voafesy manana fitsipika sika de mankafy izany. De manao zay atsarantsika amin'ny tenantsika ny tena tamin'ny maraina ny vakiko tamin'ny boky iray fa ny olona tsy misy fifehezana saika olona feno fandavana ny tenany ihany koa. Tsy mahatsaratsara amin'ny tenany izy. Satria eny amin'izay jereny rehetra de misy asa tsy vita sy fanekena natao tsy tanteraka. Ndaovakina ny Romana 7:9. Fa ankehitriny de afaka tamin'ny lalàna sika satria maty amin'izay ny azona antsika. Zany midika hoe tsy misy ifandraisantsika amin'ny lalàna intsony zao. Maty indray mandeha tamin'izay ny azona antsika ho babo ka izao sika tsy manompo ambanin'ny fankatoavana, ny fanekena sy fitsipika voasoratra taloha fa ambanin'ny fankatoavana ny fitarihan'ny fanahy amin'ny fanavaozana ny fiainana. Azonareo ve? Lalàna ny tondra fahafatesana. Raha mody ianao ka manao lalàna vaovao 5 anao sy ny fianakavianao de milaza hoe anomboka anana fitsipika amin'izay sika zao de fifehezan-tena koa. Fampidra fahafatesana aminao zany. Fa raha mialoto ianao ka milaza hoe Andriamanitra raha ampianao de te hianatra ny fomba fanarahana ny fitarihan'ny fanahy masina. Fa za te hianatra ilay fitariana kely sy feo mitohy foana. Fa tsy nahita tena ilaza amiko ny amin'ny karatra fanaovako trosa tokony averiko nandritra ny 5 taona lasa zay fa miresaka izany betsaka.
satria zany de fanalahidy teo amin'ny fiainako ka tsy resaka karatra fanaovana trosa loatra zany raha tena veribelarina lavitra fa tsy tena olona tsara tamin'olona ary mamela korotana ho jiovon'olo-kafa foana koa. Za efa nanana vola voatokako amin'ny fiantsenana ary tsy afaka mihoatra an'izany satria efa tena voafetra be ny ara-bolanay. De mandeha any amin'ny toeram-piantsenana any de mandeha mialohan'ny fotoana tena amin'ilay andoavako vola hitako amin'izany fa nitondra entana mihoatra noho izay afaka vidiako de mila manomboka mamerin-javatra koa fa tsy tiako namerin'izany tany amin'ny toerana akako azy. Tsy misy soratra masina miteny izany hoe efa nilaza aminareo fa rehefa tsy mety ny fiantsenanareo de aza mampiditra laisoa ao anaty arona. Soratra masina zany fa rehefa nitondra nody ilay laisoa nihoatra tamin'ny aroko zay ho lasa trosa koa de hoe teny voatapitra zany filarana mandovory zany efa miakaiky koa ny filarako etiko eto ihany ty. Tsy nila soratra masina an'izany nanana lalàna vaovao ny asa tao am-poko mariny nanana lalàna vaovao ny asa tao am-poko fitarihan'ny fanamasina no nitarika mba ho tsara indrindra. Satria raha ho tsara indrindra ianao de afaka mankafy ny fahatsaran'Andriamanitra fiainanao koa ianao. Mariny fa tena lehibe de lehibe mihitsy taloha ary nihinana koa maro be zay satria tsy tena nazaka enomby ka de nitady izay hinana koa foana zay ny an-tsena isaky ny mahita. Fa nasindry zareo tapakilakely laza hoe fetrany ankotelo isaky ny fianakaviana tompoko fa tsy nanaiky ilay ankotelo ny ferana fa tiako azo daholo. Telo isam-pianakaviana de nitady tapakila mihoatra de nitondra anjanako niaraka tamin'ny karatra daholo. Ilaza zavatra aminareo nampianatra fianarana baiboly an-trano fa raha tsy afaka nandresany zavatra rehetra zany de mbola ohatr' izany foana ihany nataoko. De mety mba ho nanangatanana koa andro any ilaza hoe tena tezitra satria ny asa fanimpoko mandehandeha foana. Joyce raha Andriamanitra no miteny de avelako ny zavatra rehetra de andeha ho any Afrika fa merin'ilay laisoa ve ianao mihoatra noho ny azona zany ao anatin'ny aronao foana. Zany no hitako fa tian'Andriamanitra ho fantarina androany. Afaka tsy mametraka fiara amin'ny toerany sembana ve ianao satria ianao tsy sembana fa olona kamo andeha tongotra fotsiny. Teny anareo ny marina tsapako any amin'ny fanahiko any fa tena ho tonga fiovampiainana eo amin'ny fiainany sasany aminareo zany zavatra zany. Zaho firy aminareo nefa nitady fifandraisana akaiky tamin'Andriamanitra. Laza zavatra aminareo manao fanekena iaina amin'izany fomba zany fomba ampivelarina fifandraisana amin'Andriamanitra. Satria izy ty tsy resaka zavatra isaky ny lady mariana fotsiny fa anasa an'Andriamanitra amin'ny sehatra rehetra amin'ny fiainanao ianao. Raha miakanjo ianao no maraina ka tenen'ny fanamasina hoe tena fohy loatra izany. Le retsy efa tena sasa zany. Tsy voatery andeha hiasa miaraka amin'ny atsasaky ny vatanao miseho ianao. Miaraka amin'ny zipo fohy kely ka rehefa miondrika ianao de hitan'ny olona daholo ny sisa rehetra.
mila mitafy tahaka ny vehivavin'Andriamanitra marina ianao. Ary raha ohatra ka tsy tena tahaka antsika tsara, fitarian'ny fanamasina tsy lalàna akory zany. Tsy anandrana tsony an-danitra zany, fa anakorotana ny hafalianao kosa. Andeha anakorotana ny fedananao, andeha anakorotana ny fivoaranao zany. Iaina amin'ny zavatra kely amin'ny andronao sisa ianao. Fa hoe Andriamanitra hoe za mahay manao mihoatra lavitra ambony izay rehetra sahanareo antenaina, angatanana everina.